Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alakamisy masina izao dia nalaina avy ao amin'ny filazantsarany Jaona 7:10. Vakitsika manomboka amin'ny 1:1 hatramin'ny 1:17 dia mitsambikina amin'ny 1:2 hatramin'ny 5:30 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary talohan'ny andro firavoravoana tamin'ny Paska, satria fantatry Jesosy fa tonga ny fotoany hialany amin'izao tontolo izao ho any amin'ny ray, ary efa tia ny azy izay amin'izao tontolo izao izy, dia tia azy hatramin'ny farany. Ary raha mbola teo amin'ny fisakafoanana hariva, ary Jodasy Iskariota, zanak'i Simona, izay efa nomeny devoly saina raha teo mba hamadika azy, sady fantatry Jesosy koa fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra ho eo an-tanany, ary Andriamanitra no niaviany, sady Andriamanitra koa no iverenany, dia nitsangana niala teo am-pihinanana izy ka nametraka ny lambany, ary naka lamba famahoana ka nisikinany. Ary rehefa vita izany dia nampidina rano tamin'ny tavy izy, ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namaoka azy tamin'ny lamba famahoana izay nisikinany. Dia nakeo amin'ny Simona Petera izy, fa hoy Petera taminy, "Tompoko, ianao va nasa ny tongotro?" Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, "Izay ataoko dia tsy fantatrao ankehitriny, fa ho fantatrao rahatr'izay." Fa hoy Petera taminy, "Sanatria raha nasa ny tongotro ianao." Jesosy namaly azy hoe, "Raha tsy ho sasako ianao, dia tsy manana anjara amiko." Dia hoy Simona Petera taminy, "Tompoko, tsy ny tongotro ihany ary fa ny tanako sy ny lohako koa." Fa hoy Jesosy taminy, "Izay ifanandro tsy mila ho sasana afa-tsy ny tongotra ihany, fa efa madio avokoa, ary ianareo dia madio, nefa tsy ianareo rehetra." Fa fantany ilay efa hamadika azy, koa izany no ilazany hoe tsy madio avokoa ianareo rehetra. Ary rehefa voasasany ny tongony, dia nandray ny lambany izy ka nipetraka indray, dia nanao taminy hoe, "Fantatrareo va izay nataoko taminareo? Ianareo manao ahy hoe mpampianatra sy tompo, ary marina ny filazanareo fa izany tokoa aho. Koa ay raha izaho, tompo sy mpampianatra aza no nanasa ny tongotrareo, ianareo kosa mba tokony fanasa tongotra. Fianarana no nomeko anareo mba hanaovanareo araka izay nataoko taminareo. Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ny andevo tsy lehibe noho ny tompony, na ny iraka noho ny maniraka azy. Raha fantatrareo izany dia sambatra ianareo raha manao izany." Ary tamin'izay no ny efa nivoaka izy, dia hoy Jesosy, "Ankehitriny dia efa ankalazaina ny zanak'olona, ary Andriamanitra no ankalazaina eo aminy. Ary Andriamanitra kosa ankalaza azy amin'ny tenany, eny ankalaza azy miaraka amin'izay izy. Anaka, vetivety foana no sisa hitoerako eto aminareo. Hitady ahy ianareo, ary araka ny voalazako tamin'ny Jiosy hoe, izay alehako tsy azonareo aleha, dia toy izany koa no lazaiko aminareo ankehitriny. Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no afantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Amen.
Iaraka mivavaka isika. Ianao ry Kristy no antsoina hoe fitiavana. Ao aminao no fahafenoan'ny fitiavan'ilay iray. Ao aminao no nampisehoana ny fitiavan'Andriamanitra telo izay iray. Ianao no nampiseho izany amin'ny fanomezanao ny ainao ho avotra ho an'ny maro. Ny amin'ny fanoloranao ny tenanao atao fanatitra ambony hazo fijaliana hanavotana anay fitiavana izany. Omeo anay tokoa izany fitiavana izany ka ahafahanay mitia izay olona rehetra mifanerasera aminay eny fa na izay tsy fantatray aza na ireo fahavalonay aza ampianaro ay mitia izahay. Mitenena ary fanahy masinao fa miaino izahay mpanomponao. Amen. Eto aty amiko ny tongotrao fa ho sasaiko hozy ny tompo. Eto aty amiko ny tongotrao izay feno ny fahalotona fa ho dioviko hoy Jesoa aminao androany. Alaka misy masina izao fotoana izay ahatsiarovatsika ny niarahan'ny tompo ny sakafo tamin'ireo mpianany 12 ora vitsivitsy mialohan'ny amadiana azy. Raha ianao no mahafantatra fa hisy fahafatesana mahatsiravina hitranga aminao ao anatin'ny adiny 12 na latsaka izany, inona no ataonao? Inona ny zavatra tianao atao? Raha fantatrao fa ho tonga zany loza zany ka haka ny fofonainao ao anatin'ny adiny 12 na latsaka izany. Namba mety misy sasany amintsika hoe soratako daholo ny zavatra tiako ho fantatry ny taranako any afara, na alaiko horonan-tsary izany, na misy sakafo izay tena tiako ny mihinana azy dia mba hihinana azy faraparany aho. Ary mitohy izany raha tany saitsika ny zavatra samy tiantsika atao ao anatin'izany adiny 12 kely izay sisa nanantsika izany. Ny nosafidiny Jesoa teto ry havana dia ny hanasa ny tongotry ny mpianany. Efa fantany fa ho tonga ny orany. Efa fantany fa ho faty izy 12 ora 12 latsaka. Efa fantany fa ho tonga ny mpamadika ary anankiray amin'ireo mpamadika ireo izay hamono azy miara-misakafo aminy eo izay natsoiny hoe mpianatra. Ny safidy izy ny hanasa ny tongony mpianatra hanome fahatsiarovana izay hipetraka ao amin'izy ireo mandritra ny andro mpiainany rehetra. Matetika ireny afatry ny olona efa ho faty ireny no tadiditsika. Ary indrindra raha somary atsoiny, anao rery no atsoiny mitokana, dia tenena ny afatra tsy adinonao iny mandra-pahafatinao. Dia ny afatra napetrany teo dia ny fanasan-tongotra. Najanony Jesosy izay nataony dia niondrika izy nanala ny lambany izy nametraka famahoany izy naka rano izy dia nanomboka nanasa ny tongony mpianany. Gaga ny mpianatra, fa inona ny ataonao aty? Anao anie ny mpampianatra anay e. Izany mpampianatra izany tsy manao an'izany hoe anasa tongotr'olona zany, andevo ny mpanao an'izany. Avy ny lehibeny, avy ihany mpampiasa azy na ny tompony, dia vao tonga izy dia avy ny andevo dia manasa ny tongony. Sadaikatra be ny mpianatra. Ahoana ary tompo, ianao ve no hanao an'izao? Tsy manaiky zahay. Dia namaly ny tompo hoe raha tsy ho sasako nareo dia tsy manana anjara ho amiko. Mbola tsy azony zareo ny dikany. Raisatsaina ihany ane tongotra avy nandeha tamin'ny lalan-tany tsy mba hoe nandeha tamin'ny tao anaty trano, fa zara raha manao kapa ny sasany. Fa tamin'izany zany hoe manana kapa zany dia efa sokajiana ao anatin'ny sokajin'olona ambonimbony zany. Na izany hoe manana akanjo maromaro isoloana zany dia tena efa ao anatin'ny sokajin'olona ambony zany. Tongotra maloto niondrika ny tompo nanasa azy. Andriamanitra manasa ny tongotrao. Mampangovotra izany. Fa izay le fanetretena nasehon'ny tompo teto. Ary rehefa nanasa azy izy rery no nanao azy. Tsy nilaza izy hoe Ormatio mba hampio kely fa ndao tsika hanasa ny tongotry zalahy reto. Na mba niteny izy Petera, anao le tsy mety sasana tongotry io mitsangana dia andao hanampy anahy fa za hanasa dia anao mamoaka. Ny tompo rehefa manao dia ataony manomboka hatrany amin'ny fanombohana hatramin'ny farany. Zany ny fiainana kristianina.
rehefa natomboka ao dia anao no mamita azy fa tsy miandry hoe ary ranona raha to tsy manao e fa to zarery ihany no manao azy te tsy zany nataony tompo natao ny ampitiavana ary dia nambarana hoe fianarana nomeko anareo mba hanahafa anareo an'izany raha za zay natsoanareo teo hoe mpampianatra anareo nanasany tongotrareo dia mba mifanasa tongotra koa ianareo. Petera moa le saisay foana ary miteny zay aneritreriny aho izy mahafinaritra mahita olona ohatrandry Petera reny tsisy zavatra miafina zany amin'ny Petera tonga dia nilaza izy rehefa hanasa ihany ary ianao dia mahafinaritra ty fandroana masina ty fa tena aleo ny tenako manontolo e hatramin'ny lohako dia hozy Jesosy hoe nareo anefa madio e fa nitongotra ihany na dia fantany ara misy anankiray tsy madio eo efa dioviny rano Jesosy isika isanandro fa mila manasa n'io tongotra io koa isanandro ny tongotra mandehandeha amin'ny toerana rehetra mahita ny fahalotona rehetra dia mila sasana isanandro io zany mahatonga antsika isaky ny maraina dia mifoa dia mangataka famelan-keloka mangataka ny fitantanan'Andriamanitra ho amin'iny andro iny rehefa ilentika indray ny andro atoritsika mangataka famelan-keloka amin'Andriamanitra zay le manasa foana mila ny fisian'i Jesosy eo amin'ny fiainantsika Jesosy ry havana dia tsy mba marikoriko izy mijery anao jereo ane teto hoe tsy nampiasa gant izy na nampiasa maska mety teny angamitsika hoe mbola tsy nisy corona tamin'izany na tsy nisy maska na gant ry zareo tamin'izany fa ny hitantsika eto tena tsy nieritreritra mihitsy izy ary tsy nilaza mihitsy hoe maloto nareo mila mitandrina manasa ny tongotrareo ny fitiavany nahatonga an'izany mijery ny fiainanao isanandro izy tsy marikoriko izy mijery ny fiainanao mijery ny fahotana zay ataonao isanandro fa vonona izy ny anasanao foana rehefa manatona azy ianao rehefa vita ny fanasan-tongotra ary nambarana hoe fianarana nomeko anareo dia misy didy anankiray napetrany andeha za ry zanako andeha za ry rahalahiko reto andeha ry havako fa izao ny zavatra mba tadio mifankatiava zao no afantarany olona anareo fa mpianatra tsy ny firangarangana hoe iza pastora na za no mpitandrina na iza no diakona na iza no kristianina mafana fo na iza no manao asa ohatr'izao na ohatr'izao tsy izany no afantarana atsika indray misy mitondra an'le ina le symbole kely sarotrondro iny afantarana hoe kristianina na miravaka lakroa nefa koa ireny lakroa reny koa efa maro koa ny dikany andikany olona azy tsy izay mitondra lakroa be no atao hoe kristianina tsy izay miravaka an'ireny baiboly isan-karazany reny no atao kristianina fa zavatra anankiray sombitsombony reny fa anankiray rehefa mifankatia hita amin'ny fiainantsika zany fankatiavana izany dia kristianina ianao zay ahoana moa no ilazana hoe tian'Andriamanitra zay tsy hitanao anao nefa ino ny rahalahinao ny rahavavinao ny havanao zay hitanao tsy tianao akory zay natao hoe afantarany olona fa mpianatra ianareo hoy Jesosy raha manontany anao ao amin'izao inona no azonao atao mba ahakristianina anao mba hampanaradian'ny tompo anao zavatra anankiray no avaliko anao raha teo mpanaradian'i Kristy raha te ampiseho io fanetretena nampianarin'i Kristy eto io raha ampiseho ifankatiavana lehibe avy tamin'Andriamanitra ity dia izao mifidiana olona anankiray ianao androany izay olona tsy tia ny fiarahamonina tsisy olona tia azy akory misy ane zany misy olona zay voahelikilika reny dia tiavy io olona io ataovy zay faneraserahanao amin'ny olona io izaranao ny fitiavan'i Jesosy aminy reny olona tsy misy mpiantso reny olona tsy misy mpamangy reny olona tsy misy mifaneraseraha aminy reny olona tsy ampy fitiavana ireny manatona azy ianao fa ho gaga iny olona iny zay no fatarana hoe kristianina anao amin'izao andro ny paka izao ry havana dia mampatsiahanao Jesosy Kristy fa mila manasa ny tongotry ny hafa ianao tsy fisehosehoana ivelona ny maha kristianina fa mampiseho zany amin'ny fiainantsika
Ny fanasana tongotra voalohany dia ny famelana eloka. Mamela ny eloky ny hafa. Fa izay tsy mamela dia tsy mba havela ihany koa. Efa navela an Jesosy Kristy teo ambony hazo fijanilana ny fahotanao rehetra, ny fahalotonao rehetra efa nidioviny, dia anjaranao koa zao no mamela ny eloky ny hafa. Anjaranao koa ny manadio ny fahotana zay misy aminao sy ny olona hafa. Ny zavatra anankiray faharoa dia ny fanetrentena zay asehotsika isan'andro amin'izay rehetra atao. Ny manaraka izany dia ny fizarana anio, fitiavana io amin'ny olona rehetra. Tsy izay miarabanao ihany no arabainao, arabao le tsy niarabanao hatramin'izay. Fanetreteny izany. Tsy miandro hoe angatahan'ny olona famelan-keloka ianao vao mamela heloka, fa anao no manantona an'le olona amin'izao fotoana izao, satria mbola manana fotoana isika. Zao no rafara ny ry havana. Tsy fantatsika hoe oviana no esorin'Andriamanitra amintsika ny fanahintsika. Araraoty ny fotoana kely izay mbola anananao, hanompoana ny hafa. Araraoty ny fotoana kely izay mbola anananao, hanantonanao an Jesosy Kristy. Fa raha misaraka aminy isika dia tsy mahavita na inona na inona. Ho aminareo rehetra ny fiadanana. Amen.